Ny fandarana tsy ho tompotrano miolo amin'izao zoma folakandro izao, fandarana iarahantsika amin'ny mpitondra teny ny gouvernemanta sady ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Lalatina Andriantongarivo. Miarahaba anao Ramatoa Ministra. Miarahaba anjara soa alvolona dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any izay manaraka ny fandarana amin'izao tolakandro ny zoma izao dia manantitra aloha ny teny fialantsiny ty ampiandohana fa taraiky mihitsy vao afaka nanomboka ny fandarana isika elana tsiny helana fondro aminao izay mpanaraka n'izany fandarana izany na mieno antsika amin'izao atoandro izao vokatry ny fanomanana samihafa izay tsy maintsy mbola natao eto dia taka ny mahazatra manasa antsika ampanajana anaraka hatramin'ny farany an'izay tsy ho tompotrano miony izay amin'izao atoandro ny zoma izao mivantana amin'ny onjam-peo miisa 220 sy 200 manerana ny Madagasikara ka ny 700 amin'ireo dia ny RNM zany hoe miankina amin'ny fanjakana amin'ireo distrika samihafa manerana ny Madagasikara. Ny 770 amin'ny 100 kosa dia ireo radio tsy miankina izay mandray antsika manerana ny nosy. Isorako manokana eto ireo onjam-peo rehetra izay mandefa antsika, isorako ny onjam-peo rahavavy tsy miankina ihany koa amin'ny fiaraha-miasa izay mahomby ao anatin'izany fandefasana ny fandarana tsy ho tompotrano miono izany ary dia manao kompatanana azy ireo manerana ny nosy. Ny fahita lavitra kosa dia 500 zany no mandeha manerana ny nosy amin'izao tolakandro izao ho an'ny TVM dia miampy andreo fahita lavitra tsy miankina izay mandray antsika ihany koa manerana ny nosy isorantsika lehibe. Marihana fa ny TVM any Vavatelina ho an'ny faritra Nalanjorofo sy ny TVM any Antsalova ho an'ny faritra Melaka dia tsy mandeha zany noho ny sampona ara-teknika. Ny fandrindrana ny fandefasana kosa ny reto TVM manaraka ireto dia efa andalana ho an'ny TVM any Belohandroy ho an'ny faritra Androy zany mazava ho azy ho an'ny TVM any Befotaka sy Midongy izay vao nampitaina Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta moa zany dia andalana ny fametrahantsika fitaovana vaovao any an-toerana amin'izao fotoana izao mba tsy hampitoka-monina n'izany distrikany Befotaka sy Midongy atsimo izany dia efa andalana zany amin'izao fotoana izao tsika ny mikarakara ny televisionna malagasy any an-toerana ary ny RNM ao Sakara kosa faritra atsimo andrefana dia efa mandeha somatsara taorina ny fahatapahana ara-teknika izay nahazo azy. Izay ny tatitra kely tsotsotra izay ataontsika taka ny mahazatra rehefa miandony fandarana tahaka izao anjara soa alvololona fa dia entiko ianao mandritra ny fandarantsika zany hiaraka makivaky anay an'izay resadresaka iarahana amin'ny anjara soa alvololona izay sorako sahady ny fanjoinao azy hatramin'ny farany. Pejiny politika no hanokavantsika ny fandarana tamin'ny herin'ny androany ianao Ramatoa Ministra ny resaka momba ny hoe fakana sary ny valizin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina raha izy andeha iny zany. Tamin'ny larobia lasa teo nisy ny fihetsiketsehana nataon'ireo diaspora malagasy tany manoloana ny masoivoantsika tany ivelany tany zany mety misy ifandraisany ve ireo trangan-javatra anankiroa ireo satria na ny pomba ny fitondrana na ireo izay milaza ho mpanohitra samy manao famakafakana ny an'ireny zava-misy anankiroa ireny avokoa ny fehiny araka ny mandeha amin'ny filazam-baovao samihafa iny hoe mifono hevi-dalina ireo zavatra anankiroa ireo. Ny zavatra misy zany anjara soa alvololona amin'izao ora ifampiresantsika amin'ny rahavavy izao dia voamarina, voapirofo tanteraka ny fifandraisan'ilay mpamily ny asa tany amin'ny UNESCO, mpamilitsika malagasy ny asa tany amin'ny UNESCO tany Frantsa tamin'ny représentation permanentsika tany Frantsa sy ny mpanohitra mahery fihetsika no filazako azy teto zany hoe ireo opposition radicale, opposition extrémiste any amin'ny malagasy monina sy mila ravinahitra any ivelany na ny diaspora ho ny filazantsika azy. Voapirofo tanteraka zany ny fifandraisany roa tonta satria ny zavatra andresahako teto tamin'ny herin'ny ratadidinao dia ny nahalalana zany hoe pitsikilo
zay moa ny filazazy espion pitsikilo a ny rahan'ireo mpanohitra mahery fetsika ireo a taty amin'ny fitondram-panjakana anatanteraka asa ratsy zany ilay mpamily izay tratra iny moa le nazavaiko teto hoe Andriamanitra mahay zavatra fa raha tsy nipotra zao lay sarin'lay valizy iny mety tsy ho fantatra hoe ainy nisy zavatra tena nahatsiravina tahaka an'izany ny konokononina tao anatiny ny resaka mandeha amin'ny lafiny politika amin'izao fotoana izao iny fa so ihany hoe zay no nambarako teto tamin'ny heriny hoe Andriamanitra mahay zavatra nataon'Andriamanitra sary kely na valizy iny no mipotra fa ny tao ambadika ay tena teti-dratsy mahatsiravina mampiorikoditra mihitsy no saika no kasaina atao tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny vady aman-janany de voapirofo tanteraka izany ankehitriny satria raha tamin'ny heriny any teny an'izany dia ohatrany sarotra tamintsika ihany mety nino azy satria mbola tsy mahalala ny antsipiriany amin'ny fanadiadiana moa sika no ny tsy ambaratelo n'izany fanadiadiana izany na ny secret de l'instruction ho ny filazantsika azy fa ireo olona izay voatonontonona tao anatin'ilay raharaha mihitsy ankehitriny no ny seho vatana ary tsy ny afina intsony nanambara tao arinany na afantarana ny raharaha saika ikonkononana zava-dratsy na teti-dratsy amin'ny filohan'ny repoblika iny zany lay resaka valizy sy ny sisa zany tao arinan'iny de nipotra vatana amin'izay lay olona izay tompona andraikitra voalohany zany tao anatiny izay fifandraisana tamin'ilay mpamily tamin'ny raharaha valizy izay lay mpamilyntsika tany amin'ny UNESCO de nipotra zany ny zavatra marina ankehitriny lay olona voatontonona zany tao anatiny ny raharaha amin'ny fanadiadiana hoe ity kay zany no maniraka an'le pitsikilo mijery hoe inona daholo ny fihetsika ny filohan'ny repoblika sy ny vady aman-janany tamin'ny tonga tany ivelany de io olona io amin'izay zany no nilaza mpahabeso ankehitriny hoe tena tsy maintsy isika miroso amin'ny famonoana an'Andriamatoa Andry Rajoelina zay zany lay tamin'ny voalohany manko ny olona ohatrany hoe tsy nino satria sarotra ninona ihany tokoa hoe izy ve mpamily eo amin'ny UNESCO de anao an'izany fa ny vokatry ny fanadiadiana tena nampiorikoditra hoe ay tena teti-dratsy be mihitsy no nokasaina tao anatiny fa ankehitriny amin'izay zany dia nipotra ho azy zay moa le tenenina hoe mety Andriamanitra tsy tia ratsy ihany koa io dia izy ihany no tafiditra ao anatin'ilay velam-pandrika zany hoe io zany fa nipotra ho azy lay tompona andraikitra voalohany ny fanerasera tamin'ilay mpamily avy any amin'ny UNESCO mikasika an'izay fikasana hanao ratsy ny filohan'ny repoblika zay de izy tenany mihitsy ankehitriny ilay Marco Randrianisa moa ny anarany izy io de efa nanao bombe artisanale zany hoe efa tsy olona tsy tia n'Andriamatoa Andry Rajoelina hatramin'izay ary efa saika nanao fikasana hamono fa io moa zany dia mbola misy fandaharana daholo ny zavatra rehetra tsy isika ny tompon'ny aina ka rehefa hoy Andriamanitra hoe mbola tsy fotoanany zao de tsy fotoanany zao de io olona io tadidiko tsara anjara soaly vololona efa nanao bombe artisanale izy io saika hamono ny filohan'ny repoblika tamin'isy filohan'ny tetezamita nandritra n'izany fampitoana tetezamita zany tany amin'ny taona 14 tany de efa nomelohy ny fitsarana izy io fa tafatsoka tany an-dafo moa izy anjara soaly vololona de any izy zany ohatrany hoe manohy an'izay asa fampirorona ataon'izay satria hoarahantsika amin'ny raha vavy eo moa fananiko mihitsy hoe alefa kely amin'izao ataon'izao lay horonan-tsary ny tenenany nambaranao teo nisy fihetsiketsehana izay nataony ny olona ampolony azo esaina amin'ny ratsan-tanana ny olona tonga zany tamin'ilay hoe fampiatsoana nataon'ny diaspora hoe hanohitra ny fitondrana aty Madagasikara amin'izao fotoana izao olona vitsy de vitsy ny tonga fa nandritra n'izany hetsika izany no nanambarany olona antsony hoe Marco Randrianisa io no hoe tsy maintsy vonoana Andriamatoa Andry Rajoelina ho alefantsika eo moa lay horonan-peo rehefa avy eo fa ny tiako tenenina hoe mbola mitohy ankehitriny zany lay fikasan-dratsy te hamono n'Andriamatoa filohan'ny repoblika ary anao an'izay atao hoe acte terroriste izay satria ny zavatra misy dia tsy mba fanoherana tsotra intsony no ataon'izy ireo fa tena asa fampiororana tanteraka mihitsy de zay no zavatra misy amin'izao fotoana izao fa ny tiako ambara zany amin'izay lafiny voalohany entiko zay de hoe tena voapirofo mazava zao ny fifandraisan'ilay ny fisian'ilay voapirofo mazava zao ny fisian'ilay fikasan-dratsy atao amin'ny filohan'ny repoblika saika hamono azy ray zay dia voapirofo mazava zany hoe iraka fotsiny na espion fotsiny ihany ilay
mpamily zay tratra hoe nakasary ny valizy ny filohan'ny repoblika sy ny sisa fa tao ambadika kaiky tena fikasany ratsy tanteraka de voaprofo am'izay zany zay rehetra izay am'izao fotoana izao a mazava zany hoe inona ny tiana natongavana tao anatiny a atraizany teti-dratsy izay saika natao a mongorana aina tahaka an'izay fikasany ireo mpanohitra mahery fihetsika ireo izay raha sitraka ao dia maniry mihitsy andefa nyty horonina tsara ty ary nasiana dikanteny amin'ny teny frantsay mihitsy moa le izy mba azahoantsika azy tsara zany hoe zao ny fikasany ratsy saika hataony ty olona ity a ary nanaovany antso apabe maso mihitsy tamina hetsika andihana olona vitsivitsy a tany a frantsa tany tamin'ny afakomaly teo manoloana ny masovotsika malagasy de ho hitantsika am'izao hoe atraiza izay fikasana ataon'le olona izay zany saika amongotra aina zany ary indrindra ny mampitombona ny hoe tsy mba fanoherana tsotra intsony ny zavatra tiandry zareo atao tsy mba hoe ady hevitra amin'izay fanoherana izay no mandeha fa tena asa fampirorona mihitsy ary tena mamotika tanteraka n'izay fanoherana tena midiscrédité mialatsiny amin'ny teny vahiny mamotika tanteraka ny fanoherana zany zay ataon'ireo olona ireo a ao anatin'izay tontolo politika eto Madagasikara izay de kiva raha tsika vetivety anjara soaly volona aloha zay horonany tsara zay a mialohan'ny anoizatsika amin'ny rahavavy an'izay resaka izay elako siny fa mety manohina lay teny a de ny ety am-piandohana zany de miteny hoe mety manohina fa niniko mihitsy aloha mba azahoantsika olo-pirenena hoe ohatran'izao ny mahazava-dozana ny gravité an'izay fikasana saika nisy ratsy ny filohan'ny repoblika sy ny mpiara-miasa eo anivon'ny tompona ndraiky mpanjakana ankehitriny zay. Mbola misy ny fikasana anao hetsika zany amin'ny 3 septembre ho avy izao zany a anohizana an'izay efa nataon'ny zareo tany tamin'ny 4 volana ho lasa teo zany hoe ny alarobia lasa teo raha ny fanambarana izay narahantsika teo a de hoe tsy maintsy ho tanterahana ny filoha rajoelina misy moa zany ny tena ataontsika hoe cible zay raha izay ny ilazana azy hoe cible amin'izao hetsika ataon'ny zareo zao. Ny iverenako elo moa le hoe data ny fahatelo ny volana septembre satria somary mampiome ihany iny fa ny zavatra amafisiko zany aloha hitantsika teo ny horonampeo zay ninitsika nalefa mihitsy a dia mazava hoe asa fampirorona fa tsy mba fanoherana tsotra intsony ny zavatra ataon'ireo mpanohitra mahery fety
nareo mpampiororo anivelan'ireo ray zany zay faharoa manarakaraka izay de ny hoe rehefa enao miantso famonoana tompona andraikitra ambony zany ampabe maso anatina oronam-peo anatina fanambarana eniny be sy ny maro tahaka an'ireny zany de mazava ho azy fa mitovy amin'ireny mpampiororo tahaka ny Al-Qaïda reny ianao, tahaka ny Slam mahery fihetsika reny ianao, tahaka ny reny hitanao le manao vidéo reny de milaza hoe za de hamono any ihany na za de hamono any ihany, mitovy amin'ireny zany fa tsy mba hoe mpanohitra intsony, zany hoe tsy misy resaka hoe demokrasia na hoe miroso amin'ny fampiarana ny lalàna de ilaza hoe voatohitohina ny fahalalàna itenina, voatohitohina ny demokrasia satria efa tsy fanoherana na opposition démocratique, tsy resaka liberté d'expression intsony zany fiantsoana masom-bahoaka famonoana olona, zany hoe asa fampiororona tsisy idirany amina hoe fanoherana ara-demokratika ka hoe fanajana ny fahalalàna itenina, fahalalàna anio hevitra intsony. Zay zany ny faharoa. Fahatelo manarakaraka izay dia ilay fieverana zany ny vahoaka malagasy, zareo reo le mpanohitra mahery fihetsika ao anatin'ny diaspora na anatin'ny malagasy monana mivelona mila ravinahitra any ivelan'ireo dia manao amiko ohatran'ny fanaovana tsinitsinina na fanabadona ny vahoaka malagasy mihitsy zany na ireo mpanohitra tia Madagasikara mihitsy zany tindry-zareo atao satria hoe mily miantso anareo rehetra hetsika izahay de izahay aty manohana zany mba ataonareo, izahay aty manampy anareo fa nareo zany ny ampirisiana hamon'olona, zay zany raha tsorina le ataovinareo le izy, nareo ny ampirisiana hamon'olona zany nareo no ampirisiana hanao eloka be vava, doranareo zao, simbainareo zao, zay mihitsy ny zavatra nyteneniny tao anatin'le oronam-peo ny averia de mikitika ny anina, ny averia akorin-drano tonga de mikitika, zany hoe ampirisiana anao eloka be vava zany lay mpanohitra tia Tananarivo tia Madagasikara, fa zareo zany tsotsotra mangatsitsika any ivelany de mampirisika sanatria ohatrany hoe alefa sady ohatrany hoe fanaovana tsintsinana fanabadona zany andreo malagasy eto an-toerana. Raha misy moa zany zavatra mitranga amin'ny fahatelo ny volana septambra de efa mazava fa tompona andraikitra feno zany ireo olona ireo, fa iza no ampijabahany zany aty Madagasikara andeha ho irany hanatanteraka eloka be vava, na tena andeha amono mihitsy olona na andeha andorondoro fa nanana olona sy ny sisa zay fantatra anie zany fa tsy resaka politika tsisy idirana resaka politika mihitsy ny fanombana fananan'olona na fikasiana ain'olona na fikasiany tanana olona zany eo amin'ny lafiny lalàna ny resantsika, tsy afaka hiteny mihitsy ianao hoe ka faneho-kevitra zany liberté d'expression zany na fahalalàna aneo hevitra izany, tsia ny fahalalàna aneo hevitra dia tsy misy herisetra na violence na oviana, zay zany ny zavatra tiako resahana ao anatiny lay fitiavatena ataon'ireo andian'olona ireo. Betsaka ange ny olona miteny azy hoe mitongavanareo aty Madagasikara de tario le hetsika, fa ianareo kanosa tsy mahasamaka aty Madagasikara akory de ny olona no ampirisianareo zany hanao an'izay faneho-kevitra, hanao an'izay ataoko hoe herisetra na fihetsika miaro eloka be vava izay zany no mba tiako tenenina hoe everiko kosa fa tafahoatra izay fihetsika ataon'izy ireo izay ary melohina amin'ny ray manontolo moa le izy anjara soa alvolona satria reo olona ireo ny fiheverako azy ohatrany hoe olona mba afaka mandinika sy misaina ihany, misy ny mpitsara teo aloha tao anatin'ireo olona ireo mpitsara teo aloha ve ianao de hoe mira mpijalijalina aloha ianasianasiana alohany amonoana azy, zany ve de faneho-kevitra raha politika araky ny tokony ho izy na hoe normal anjara soa alvolona tsia. Ary zay ny mahagagary zareo zany ohatrany hoe manambany ny vahoaka aty Madagasikara foana satria zareo mieritreritra hoe mipetraka any ivelany dia mipetraka amina toerana ambonimbony kokoa kanefa mifaneho-kevitra izay ataon'izy ireo tena mirefarefa amin'ny tany tanteraka ary mahagaga mihitsy hoe mba hiverina fa olona manana ny mahizy azy hany rehefa dinihana ry zareo kanefa tena mirefarefa amin'ny tany mihitsy izay faneho-kevitra entin'izy ireo izay. Ny ahy zany tiako tenena anjara soa alvolona de ny hoe ampy kosa angamba zay no ohatrany hoe fanaovana fiantsina ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao fa tena mila hirosoana ny fisamborana n'ireo olon'ireo satria tsy faneho-kevitra nkahalalahana tsony fony ihany koa araka le nazavaiko teo, tsy hoe manifestation pacifique, tsy hoe démonstration na liberté d'expression na fahalalahana aneo hevitra tsotra intsony fa efa arak'izay nambarako teo aloha teo zay hoe
efa raha atao amin'ny teny vahiny zany de efa consommé zany, efa nisy zany fanombohana ny fanatanterahana n'izany asa fampiororona izany tao anatin'izay resaka nambaran'izy ireo izay. Mikasika an'le hoe fahatelo ny volana septambra de somary gaga anjara soaly vololona satria zao rehefa io moa tsy ilozany zay tsy mipotra ihany trangan-javatra tahaka an'ireny. Tranganisy ty resahako ty fa tsy hoe zany mamorona anjara soaly vololona. Rehefa avy ny kabaribary teo zany zareo tamin'iny alarobia teo iny tany manoloana ny masovoantsika malagasy tany a Paris tany Frantsa dia ny kabaribary teo zareo. De rehefa vita ny kabarin zareo dia angamba mbola misy nandray feo ihany nandray sary sy nandray feo ihany zany le izy fa everiny tsy tandritandrin'izy ireo angamba de avy am'izay le anankiray izay avy mivazavaza avy nanompa avy tena hoe manao fiteny tsy voahevitra am'izay zany manoloana ny caméra satria iny no everina hoe mandeha mivantana. De rehefa avy eo am'izay tsy nieritreritra intsony hoe mbola misy makasary angamba de mitohy miresaka am'izay miparitaka ny anatambajotra any moa zany horonany tsara zany am'izao fotoana izao anjara soaly vololona zay tokoa le hoe Andriamanitra mahay zavatra. Dia hoy am'izay le ray tamin'izy ireo hoe tena resaka entratsika aloha tiry Marco zany hoe le Marco manko zany no nanambarany le hoe amin'ny fahatelo ny volana septambra isy zavatra be zany de manaraha fotsiny nareo voaka ao Antananarivo sy manerana ny Madagasikara. Fa rehefa avy eo am'izay rehefa samy resaka ry zareo tsy misy akory data ny fahatelo ny volana septambra io fa lay atao amin'ny teny vany hoe bluff. Tandroka zany io ny tena marina fa tsy mahasa manao an'izany akory izy ireo. De ny teny am'izay le ray am'le naneho hevitra teo zany le tena naneho hevitra ny vatrafatra be iny mihitsy rehefa niteny avy eo resaka entratsika aloha tiry Marco fa tena misy ve aloha le fahatelo ny volana septambra sa vazovazo fotsy zany hoe tsy misy fanomanana akory zany tsy arak'ilay ohatrany hoe resa be vava be teny mahery zany ataon'le olona manoloana ny caméra fa rehefa tena nresaka zareo de hoe tena misy ve aloha le fahatelo ny volana septambra so manko tsy hipoaka akory le izy osy de afa-baraka eo tsika anao ary ty ny tena nampiome anao ohatrany marikaravalo manana hoe hoavy tena hoavy kanefa tsy tonga akory fa ohatrany hoe mamita bahoaka zay mihitsy ny vava navoaka ny ray tamin'ireo le nanao fihetsiketsehana zareo moa ampoly zareo ny azo isaina amin'ny ratsan-tanany fa rehefa miseho zany zareo de ohatrany tena hoe izy ny mazana indrindra maneran-tany izy ny manoatra no reny mpanao horonan-tsary matanjaka be sy ny sisa ireny rehefa avy eo no ambadika ny resaka de hoe tena misy ve aloha le fahatelo ny volana septambra zany hoe tsy misy organisation matotra zany ao anatiny fa mazava ho azy fampiororona bluff zany na ataontsika hoe dotandroka zany tena betsaka fa tsy tena misy na izany zany dia za mino hoe tsy misy mpitandro filaminana hanaiky ambarany zareo zany hoe rehefa tsy manaiky fidina ny mpitandro rehefa tsy manaiky ifampirarahana ozy ny mpitandro filaminana de ho fidina ohatrany milaza zany hoe corrompu daholo mpitandro filaminana rehetra eto Madagasikara zava-dozany izy zany anjara soaly vololona enao nefa mieritreritra hitondra firenena raha mpitso sy afaka pitso enao mifandray tendro amin'ilay olona anankiray izay antsony hoe marikaravalo manana zay mbola mieritreritra hitondra firenena ary efa voaporofo mazava ny fifandraisan'ireo olona rehetra ireo hoe extrémiste pro-ravalomanana nge ireo olona ireo de nefa ianao manompa mpitandro filaminana amin'ny teny hoe rehefa tsy azo ifampirarahana de fidina ohatra amin'ny teny hoe corrompu daholo zany azo fidina daholo zany mpitandro filaminana tena zava-dozy zany amiko anjara soaly vololona io moa tena hoe teny tsy voahery ny afanam-povy sa tena mitrahirana mampipotra ny tena ao anatin'ny lohan'ny zareo reny faneho-kevitra ataon'izy ireo ireny fa amiko tena fanaovana tsintsinina mpitandro filaminana aloha amin'ny hoe mampiaro ny vahoaka sy ny fananany azy firesahana zany fa voavidy vola daholo ny mpitandro filaminana rehefa tsy azo ifampirarahana anao an'izay asa fampiororona tiany zareo atao zay ahoana moa zany ifampirarahana amina atao hoe andao vonoy ihanina na dory ny fananany ihanina de zany ve ny ifampirarahanao mpitandro filaminana iza ny mpitandro filaminana nde ifampirarahanao am'izany de rehefa tsy ho azo ifampirarahana ianao de hoe andao zany fidina ohatrany hoe tena morangeny mividy mpitandro filaminana rehefa mieno any zareo miteny tena efa hoe mihoatra n'izay fanoherana normal zay zany na araka ny tokony ho izy zay zany ny fanoherana ataon'dry zareo za moa faly mahita hoe misy mobilisation zany na ohatrany hoe tsy fanekena zany ataon'ny diaspora hafa zany nareo malagasy hafa mipetraka sy monina ny velany manohitra amin'ny herin'ny ray manontolo an'ireny fihetsika nataona andehan'olona vitsivitsy reny
reny ary tena manao mihitsy hoe tsy azo ekena ny trangajavatra tahaka reny no ny soatoavintsika malagasy tsy reny no atao hoe fanoerany tsy eto Madagasikara ny miantso ataontsika hoe miantso famonoana olona tahaka reny tsy eto Madagasikara no atao hoe filazana zany hoe tsy mitombona izay fomba fanaovana politika natao teto izay mahazo toromarika moa tsika hoe tsy eny lay feo tsy eny lay feo tamin'ilay horonan-tsary zany asa raha verintsika kely vetivety le izy raha ohatra ka tomombana izay feo zay azafady indrindra hoe latsika tsiny amin'ny any moa zany raha sika verina vetivety namana technicien anjara soalovolola izay feo zay satria maheno zany tsika hoe ay tsy nivoaka lay feo teo zany tamin'ilay vidéo asa raha afaka atao mafimafy kely zany lay izy mbola tsy eno ihany zay sa efa eno zay ny amin'ny onjam-peo maheno ny amin'ny onjam-peo maheno fa ny amin'ny fahita lavitra zany tsy maheno tsy eno tanteraka raha ny amin'ny onjam-peo ary tsy eno Prisca manentana malagasy tsy manana folo taona sy na hoe dina amin'ny lamana antsika eny amin'ny arabe fa na lavitaina zao na rien ny zany tsika malagasy izay mamy génération misadoa mila mietsika ka mampirisika manentana amin'ny malagasy araky ny vidéo nataoko farany tsy maintsy apoka io aza matahotra afindra mitahotra ny olona hitarika tsy mitady hoe misy mitarika fa ny olona hitondra anapoaka an'io efa misy fa mangataka avoaka malagasy mangataka mponina Antananarivo indrindrindrindra anaraka mietsika zay miaingao ny 3 septembre na iza naiza ny mipoka na mifaritany na mifaritra itosy na tsotrantsety na amboipo e tonga dia samy maka ny anjarany aby mazava ho azy ny any ambondrina tonga dia sodiaty ny arakaiky ny Jimboscor tonga dia Jimboscor fa mila ravandra mila pitehana ty rajoely ty mila tongorony ty ary io tsy maintsy vo rajoely tsy amelana mihitsy na izy tafondry poka na izy basy poka dia mihinany lalo fantaterahany reny raha tiany raisina aminasy tsy olana fa notanterahana tsy maintsy hotanterahany reny zay ny afatra amin'ny rajoely mangataka ny vahoaka na Antananarivo anaraka ny zavatra miseho ny 3 septembre zay aty amin'ny diaspora manoana sy manampy anareo maramila ny mitafika ho an'ireo zay tsy voavity ho an'izay tsy azonavina arrangement hividina zay lay mialatsiny satria naveritsika kely izy anjara soalovolola vokatr'izay feo azotsika izay zany teo hoe tsy re tsara lay feo zany tsy nivoaka tamin'ny fahitalavitra fa tany amin'ny onjam-peo ihany no nivoaka misy fanamarena kely tsetsatsetsatsiatra fotsiny mbola manamafy an'le niteneniko teo aloha teo le zany teny any anjara soalovolola hoe voapirofo zany amin'izao fotoana izao lay fisiny lay fikasàn-dratsy hatao an'ny filohan'ny repoblika sy ireo sy ny vady aman-janany zany andaniny sy ireo atao hoe tompana andraikitra ao anatin'ny fitondram-panjakana ankehitriny anjara soalovolola dia niteneny lay olona ny kabary nenotsika teo nandray fitenenana teo no hoe zaho tsy miteny hoe misy tsy mitady olona hitarika zany hoe le vahoaka anao hetsika an-dalambe zany hono tsy tadiaviny fa ny olona hoy izy anatanteraka an'le plan efa misy zany hoe tena efa misy acte prémédité efa misy fanomanana zany ihany hamono an'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy le 3 septembre nresahako le 3 septembre moa izy zany efa bluff teo iny efa nresantsika teo fa le hoe olona anatanteraka an'ilay famonoana zany iny zany lazainy teo hoe efa misy gamba tsy mila hoe manam-pahaizana be amin'ny lafiny lalàna zara teo tsy te hiditra be amin'izay lafiny lalàna izay fa ho an'ny olona afaka mandinika dia efa hita mazavana izy zany hoe atraiza ny fahavononan'le olona anatanteraka an'izay fikasàn-dratsy zay anjara soalovolola dia
amiko hoe anjarany mpitandro filaminana amin'izay ny mihetsika anjara ny mpanao fanadiadiana anjara ny fitsarana malagasy anjara ny fanjakana malagasy manao zay ampodiana nyreny olo reny eto Madagasikara manao zay isamborana nyreny olo reny mba tsy hijanona hoe tsy maty manota zany na hijanona hoe impuni ny tranganjavatra takan'ireny satria ina moa zany no raha sanatria zany misy ataontsika hoe mitohy zany ny fisiny reny zava-misy reny hoe avela amin'izao fotsiny tsy misy fandraisana fepetra de tahaka ny milaza zany tsika amin'ny taranaka faramandimbontsika amin'ny malagasy aty aoriana hoe azo ataony manao fandrahonana ho faty mivantana takan'ireny tahaka ny manaiky ny fisiny asa fampiororona zany tsika raha ohatra tsy mandray an'ireny tsy mandray fepetra amin'ny tranganjavatra takan'ireny de zay no mahatonga amin'ny teny anjara soaly volona hoe everiko kosa fa efa feno ny fepetra tokony isina fisamborana efa feno ny fepetra tokony isina raha pitsarana zany amin'ny tranga takan'ireny ary matokony mpitandro filaminana isika matokony tompona andraikitra ara-pitsarana isika matokony tompona andraikitra ara-panjakana isika na ny tompona andraikitra ara-diplomasia ara-pifandraisana ihany koa am'izay atao hoe fifandraisana amin'ny firenena frantsay satria le olona mbola any ivelany makatia Madagasikara satria tokony ampodiana mba amin'ny teny vahiny moa hoe répondre de ces actes tokony hoe ampodiana aty Madagasikara izy mamaly mikasika an'ireny zany fikasany ratsy tiany atao eto amin'ny firenena ireny mitarika adihevitra be mantsy izy iny satria araky ny hitantsika teo miparitaka amin'ny tambazotra serasera any mandeha ny adihevitra isantsokajiny misy ny fitenin'ny tanora zay manao hoe disokajy ao ny maneho hevitra hoe sao de mba disokajy ihany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana satria ity fitondrana ity no atao hoe nanome lanja ny diaspora malagasy zany hoe amin'ny resaka fifidianana hoe manome zo hoe afaka handray anjara amin'ny fifidianana ataontsika amin'ny taona 2024 ny ao anivon'ny ministèran'ny raharaham-bahiny rehefa mirosan'ireo hoe fanisana ny diaspora malagasy ireo ao zany maneho hevitra hoe sao de disokajy ozy ny fitondram-panjakana satria vao nomena kely vao nytenenina hoe omena ny zono ozy ry zalahany avelany ihany de efa misy mandrovo-tsisa ady ny sasany ahoana indray ny fahitan'ny mpitondra-teny gouvernement an'izay ny natsotra fotsiny hoe ny fanananao zo maha-olo-pirenenanao zany akory tsy hoe ahafahanao manao asa fampiororona zany mazava ho azy anjara soaly volona le zo moa arak'izay anaran'izay hoe zo de manan-jo zany zareo anio ny heviny amin'ny maha-olo-pirenena fa ny afotsiny tiako tenena hoe lay zo maha-olo-pirenenao ne zany de asehoanao amin'ny fandatsam-bato izay ataonao fa tsy hoe amina herisetrana amina fiantsina famonoana fiantsoana famonoana tahaka andreny sisa fa ny zay le izy raha ohatra zany misy hoe tsy mahafapo anao ny fitondrana anankiray dia maneho hevitra hoe tsy mety ny fomba fitantananareo tsy mety ny politika ara-toekarena ampiarinareo tsy mety ny politika ara-kolotsaina ampiarinareo tsy mety ny politika anjono ampiarinareo tsy mety ny politika anaovanareo ny fampihenana ny chômage ohatra na fampihenana ny tsy fananana asa ohatra tsy ekenay ny zavatra ataonareo mikasika ny politika fiskale ohatra na ny politika pénale de maneho hevitra zany ianao fa izay faneho-kevitra ao zay raha ohatra hoe tsy mankasitraka zany ianao na tsy mankatoa n'lay fomba fitantanany fitondrana de any amin'ny fandatsaham-bato ianao no maneho hevitra hoe tsy mankasitraka n'iny intsony zany amin'ny alalany tsy fifidiananao an'iny olona iny intsony zay la expression démocratique zay le faneho-kevitra ara-demokratika zay atao fa ny herisetra tompoko tsy faneho-kevitra ara-demokratika mihiny tsy hoe mena zo ianao andeha andatsabato dia andeha anao asa fampiororona ianao na iantso ianao hoe ndao vonono ty olo ty de ianao any misy anao any milamindamina eo amin'ny kanape anao ny fomba fitenenan'izay de ny olona namprisia anao hoe bon dory ry vonory na every kosa zany fa akanosana akoatrany hoe hoe fanohitoinana zany le sotoavina malagasy tsy misy malagasy miantso famonoana zany hoe efa tafahoatra ny zavatra eritreretina tafahoatrany hoe politika normal amina faneho-kevitra araka ny tokony ho izy zany ka zay rehetra izay iny fotsiny tiako apetraka hoe lay
lay dikan'ilay hoe fanoerana ara-demokratika mihitsy zany ny tiako nampitaina tao anatin'izay faneho-kevitra nataoko izay ary lay zoma olo-pirenenanao omenanao amina droit de vote zany hoe ohatra hoe ho an'ny diaspora ny teneninao teo a dia asehonao iny amin'ny fandatsaham-bata asehonao iny amin'ny hoe faneho-kevitra ara-demokratika manaiky na tsy manaiky an'izay fomba hitantanana firenena dia ny fanekenao na tsy fanekenao dia adikanao amin'ny action zany anehonao an'le fanekenao na tsy fanekenao ny fomba fitondrany ny mpitondra anankiray a dia amin'ny alalany latsabato ihany fa tsy hoe amin'ny alalany hoe ndao vonoina le olona na anaovana herisetra tahaka an'izay vadika lafin-javatra hafa isika nisy ny fanambarana na hoe faneho-kevitra nataony fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM zany a nanao fanambarana ry zareo hoe tsy tokony hidirana resaka politika ny fiangonana raha ny zava-misy mantsy a ataontsika hoe tamin'ny hoe fanomezan'ny filohan'ny repoblika nanome kit ho an'ireo mpandray anjara amin'ny JMJ zany iny no mety nahatonga ny FJKM zany nanao an'izay fanambarana izay satria niteraka resabe hoe lokona volomboasary le izy lavin'ny fiangonana katolika ny tany Atsirabe indray naneho hevitra hoe alokon'ny karaoty ange volomboasary zay manamarika ny mahavakina karatra zay pitsokofo ahoana indray ary ny azo ambara mahakasika an'izay raha tsy diso ato ohatran'ny filohany FJKM ny pasteur Ami Andriamahazo no irako no nitondra n'izay faneho-kevitra izay isaorako manokana azy ny antony isaorako azy dia satria tadidiko tsara anjara soalovy tamin'ny fotoanandro nitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana tena tadidiko mihitsy satria mpanao gazety tamin'izany fotoana izany dia tena adihevitra be mihitsy hoe fitsaba ny politika amin'ny raharaham-piangonana io dia tamin'ny tondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nanao ny fomba rehetra mihitsy izy ho tafiditra ho filoha lefitry ny FJKM laika zany dia tamin'izany fotoana izany moa pasteur Alala Rasendrasina no mpitandrina zany lehibe any FJKM dia tena niteraka resabe ary anisan'izay nanomezana tsiny sy nanamelohana ny fitondrana Ravalomanana foana tamin'izany fotoana izany hoe fampifangaroana ny raharaham-piangonana amin'ny raharaha politika io na ny raharaham-panjakana io satria tamin'izany fotoana izany tokoa dia tena tamin'ny fomba rehetra ny nanaovana Andriamatoa Marc Ravalomanana n'izay hoe fampifangaroana izay zany dia tadidiko tsara ary zay no isaorako an'ity filoha vaovao tsy hoe filoha vaovao moa fa efa antaonana izy angamba zay no teo fa tadidiko tsara tamin'izy vao nandray an'io toerana io dia ohatrany hoe velim-panantenana ny mpino FJKM maro zany hoe manana fomba fijery misokatra kokoa ty mpitandrina vaovao mitantana ny FJKM ity ary anisan'ny kabary nataony tamin'izany fotoana izany mihitsy voalany izy hoe tsy tokony ampifangaroana ny raharaha politika sy ny raharaha-piangonana satria tao amin'ny FJKM moa dia nisy foana n'izay zany vokatra zany zavatra nataony Andriamatoa Marc Ravalomanana zany fony izy nitondra any firenena dia tena hoe navelom-boly na be fanantenana ny olona zany ny mpino FJKM zany ny fahatongavany mpitandrina vaovao mpitandrina ho filoha vaovao ny FJKM dia ankehitriny izy manamafy an'izany zavatra nambarany zany zay ny tenenako hoe isaorako azy satria natsapa zany ny pasteur Andriamahazo hoe irako hoe tsy nety tokoa ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany dia niteny an'izany izy fony voanandray ny fitantanana ny FJKM dia izao amafisiny ankehitriny izao fa ny tiako resahana amin'izay za moa tsy hiditra intsony amin'ilay hoe ny fanomezana izay nomeny filoham-pirenena mivady ny pomba ny katolika zany ny tanora katolika ao anatin'ny fikarakarana ny hetsika andro maneran-tany andro maromaro moa izy journée mondiale de la jeunesse ny JMJ andro maneran-tany eo amin'ny herinandro eo izy io ho an'ny tanora zany izay tanterahana any aminay any Antsirabe tanterahany any Antsahatanteraka any Antsirabe sy any mandany resaka ihany koa andritran'izay herinandro zay anomboka amin'ny 17 volana
aogositra ho avy zao zany anefa 30 volana aogositra moa fandraisana andreo mpizaika fotsiny zany reo mpandray anjara fa raiky amin'ny 30 volana aogositra moa no tena manomboka zany ny fotoam-pivavahana manamarika ny fanombohana zay GMJ zay tsy dirako lalina lay fanomezana satria efa nanazava mikasika an'iny ny tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana katolika nisy ho izy ny antoko-maitso zao nanome ina moa zany filazantsika zany fehtenda de mifehtenda nomeny antoko-maitsomaitso tsy hitako hoe inona ny olana ny fanomezana nomeny filohan'ny repoblika volomboasary de tsy hitako hoe inona ny olana raha ohatra zany tia ame ihany koa ny antoko politika hafa ohatra hoe ny freedom zany zao de azon'ny freedom atao menamena tsara le izy tsisy olana mihitsy zany loko mena sy fotsy moa ny lokon'ny freedom tsy hitako hoe inona ny olana satria tsy any amin'ilay loko politika nge no inona hoy ny tompony andraikitra ny eveka ny pretra sy ny sisa eo anivon'ny fiangonana katolika fa ilay hoe misy fanomezana atolotra ao ankafaliana misy fitenenan'izay raha teo anatin'ny teny soratra masina hoe zay manolotra kafaliana ny sitrak'Andriamanitra any amin'ilay fanolorana zany ny tena zava-dehibe fa tsy le loko io na atao mena io na atao maitso tsy olana tsy any olana arakarak'izay hoe fanampiana omeny zay olona izay za zany tsy hiditra amin'iny intsony fa ny tiako resahana fotsiny anjara soaly volola de ny hoe ny mahagaga fotsiny ao anatin'le raharaha ary everiko fa fanontaniana mila apetraka de ny hoe fa rehefa iza no manao an'izay fampifangaroana politika amin'ny fiangonana izay dia azo ekena rehefa iza zany no melohina na toraham-bato na fantsihana amin'ny hazo fijaliana zao manko no ohatra vitsivitsy ty fotsy zao ohatra vitsivitsy raisiko zay raha za manokana zao zany amin'ny pitazanahako de tia metra-panontaniana tokoa mikasika an'le izy fotoana vitsivitsy lasa izay herinandro vitsivitsy lasa izay de nisy fivorian'ny dorcas moa zany le ohatrany hoe fikambanam-behivavy eo anivon'ny fiangonana FJKM mpanao raharaha am-piangonana sy ny sisa zany dia nisy fivorian'ny dorcas FJKM tany Antsiranana herinandro vitsivitsy lasa izay misy olona fantatra mazava fa mpanao politika izy fantatra mazava fa ny fanoherana amin'izao fotoana izao izy fantatra mazava fa olona mitarika antoko politika zany hoe manana loko politika misy olona sady tsy dorcas izy satria mila vehivavy zany ianao vao dorcas raha ny fahazahoako azy sady tsy vehivavy izy aloha zany tsy dorcas izy tsy mpitarika eo anivon'ny fiangonana FJKM intsony kanefa izy tonga manatrika an'ilay fivorian'ny dorcas amin'ny naran'inona ary mazava hoazy amin'ny mampanao politika azy ary niseho mihitsy moa izy amin'ny mampanao politika azy satria ny kabary nataony aza kabary politika mazava be izy tsy hoe filohan'ny repoblika ka satria ny filohan'ny repoblika manko zao Andriamatoa Andry Rajoelina asainy ny fiangonana samy voaingany izy zao tany FLM tany Mahajanga asainy ny fiangonana izy de tonga vo tadidiko zany araka taminy nasainy ny FLM tany Iosy izy ny resaka fiangonana de nasainy ny katolika indray izy zany tadidiko ihany koa tany Toamasina zay fa niaraka amin'ny filohan'ny repoblika nasainy ny katolika tany Toamasina fitokanana asa soa ataon'ny fiangonana katolika zany hoe filohan'ny repoblika ary filohan'ny repoblika zany hoe le titre zany mbola mety ho azo etikevitra ao anatin'le izy fa misy olona tsy manana titre na filohan'ny repoblika matetika manko ohatrany hoe fanomezam-boninahitra zany le fahatongavana tompona ndraiky mpanjakana anatina hetsika tahaka an'ireny ohatrany hoe prime ministre lehibe ny gouvernement zao nanatrika ihany koa fionambe ny FLM raha tsy diso ahako fotoana vitsivitsy lasa ihany koa zay dia misy olona am'izay zany nefa sady tsy manana titre raha-mpanjakana izy no tsy manana titre amin'ny fiangonana izy ny tsy vehivavy izy ny tsy dorcas izy fa mpanao politika manatrika hetsiky ny dorcas de rehefa inona ary ohatrany tsy nahenona iza na iza nefa anteny hoe tsy mety zany fa fampifangaroana ny politika sy ny fiangonana de rehefa iza zany ho ihany toram-bato de rehefa iza no mety zay na lasa jamba tampoka teo zany na lasa tonga de tsy be maso be tsy mahita zany rehefa misy olona manao an'izay mitovy amin'izany ihany koa voaingana teo misy olona nisy fivorian'ny STK ny atao hoe STK raha ny fahazoako azy de sampana tanora kristiana eo anivon'ny FJKM ihany fivoriana tany Toamasina angamba nisy raha tsy diso ahako anjara soaly volola misy olona sady tsy tanora intsony izy satria efa 7 taona tsy tanora intsony zany tsy manana andraikitra izy eo anatin'ilay STK raha ny fahazoako azy
no tsy manana ndraikitra ihany koa anatin'ilay fiangonana fa tonga izy ary mandray fitenenana manao kabary ao anatin'le fa tsy miteny ihany koa nefa ny tompona ndraikitra amin'ireny lafin-javatra ireny sa ve tsy sa ve mety reny zay fotsiny tiako anasina fana amin'ireny rehefa izy zany mety rehefa izy tsy mety fa tokony zany atao hoe rehefa tsy mety tsy mety daholo fa tsy hoe misy fomba fitenenan'izay ihany koa anatin'ny baiboly anjara soary volana zay ny amitinako azy hoe jereo aloha izy ny andro be ao anatin'ny masonao zay anao vao miteny tapakahatra na ny bozaka ao anatin'ny masony rahalahinao ohatran'izay tsy tsara toerana reveriko fa ampanetreana tena tanteraka tsy mahay teny soratra masina sy tsy mahay ny fahendren'ny baiboly mihoatra nyreny mpitandrina sy ny sisa ireny fa mba mandinika ihany ny tena de lasa saina mijery an'le izy hoe tsy tokony atao misy fitanilana zany fa tokony atao mitovy daholo ny fomba fijery zany fa hoe rehefa ty dia mety de rehefa ty de tsy mety de efa tsy hena amin'ny hazo fijaliana na toraham-bato na omenana zany fanakianana izany zay angamba no tiako asina fanamrena mikasika an'iny fa tsy de tena ivalapatra anjara soaly volola satria samy manana fomba fijeriny moa e ao anatin'izay atao hoe fiangonana politika sy ny sisa izay fa tsy hanao tantara ihany koa fa betsaka ny azo resahana raha izany lafin-javatra izany fa fisariana ny saitsika fotsiny zany amin'le zava-misy na tonga anao an'izay resaka izay anakatonantsika ny fandarana tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia teo fa hanao hetsika fanomezana kopian'ny soram-piankonana faobe sy kara-panondrom-pirenena faobe ny fanjakana malagasy ny antony no ahatonga nandraisana an'izay fanapaha-kevitra izay ia resahako le izy satria no tapahana atao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ary amin'ny mampitondra teny ny gouvernement tamo ary manao ny serasera ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa dia resahako zany zay lafin-javatra izay marina tokoa zany hoe nanapa-kevitra amin'ny filan-kevitry ny minisitra anjara soaly volona tamin'ny alarobia lasa teo zany fa iroso amin'ny fanaovana fitsarana amin'ny tetivohitra zany hoe audience foraine moa filaza azy amin'ny teny vahiny zany raha-pitsarana io zany atrehany be sy ny maro ahafahana manome kopia soram-piankohonana zany kopia soram-pahaterahana zafatindrindra kopia soram-pahaterahana zany an'ireo tsy manana an'izany sy manome ihany koa kara-panondrom-pirenena ny anton'izay de tsotra mba tsy mba ho azavaina amin'ny antsipriany zany tsy inina avadika andray nresaka satria ny zavatra hitako io moa de mitranga foana hoe isaky ny misy zavatra teneny fitondram-panjakana de avadika resaka hafa foana le izy ka eto de ambarako mazava recommandation na toromarika nomeny setra raisam-pirenena sy nomeny tatitra izay natao tamin'ny fanisam-bahoaka faobe ilay hoe RGPH raha tadiditsika tsara zany hoe recensement général ny vahoaka sy ny trano fonenana andehan'ny fahatelo RGPH 3 io RGPH 3 io dia mpamatsy vola vahiny samihafa no namatsy azy de tao anatin'ny recommandation na ny toromarika zany na ny ohatrany hoe zavatra tokony hatao zay ngambany zavatra tokony hatao natao navoaka nyo fanisam-bahoaka RGPH io dia ny hoe misy olona maro dia maro dia maro dia maro tokony ho tafiditra ao anatin'ny olo-pirenena feno taona zany hoe tokony anana kara-panondrom-pirenena fa tsy tafiditra ao anatin'izany satria tsy manana na dia sora-pahaterahana azy na le kopia pahaterahana iny aza izany ny taremarika navoaka ny RGPH moa de hoe eo amin'ny 3 tapitrisa eo zany ny malagasy olo-pirenena mitovy amintsika tsy mbola tafiditra ao anatin'izay fanisam-bahoaka an'ny olona ampitaona izay nefa efa ampitaona efa mihoatra lavitra ny ampitaona aza fa noho ny tsy fanana ny kopia sora-pahaterahana de mazava azy tsy afaka manana kara-panondrom-pirenena ihany koa izy de mazava azy rehefa mandeha satria tsika zao iroso amin'ny fanavaozana tanteraka na ny refonte totale na lisy-pifidianana de mazava azy zany lasa tsy afaka misitraka ny zony ma olo-pirenena mpifidy azy ireo olona ireo satria sady tsy manana kopia sora-pahaterahana izy ny tsy manana kara-panondrom-pirenena kanefa ny misy am'ireo efa 10 taona efa 50 taona eny efa misy 80 taona mihitsy raha fa tsy manana kopia dia
zay zany no anisan'ny recommandation nataony RGPH 3 hoe mila tafiditra ao anatin'ny fanisambahoaka aloha ireo olona ireo recensement général zany dia tafiditra ihany koa zany ao anatin'ny lisym-pifidianana rehefa aveo mba tsy hoarina zany ny zon'izy ireo noho izay olana izay de ny zavatra irosoana zany amin'izao fotoana izao de ny fanatanterahana n'izay recommandation nataon'ny sehatra iraisam-pirenena tao anatin'ny fanaovantsika ny RGPH 3 izay ny zavatra ho atao moa zany dia tadidio tsara fa tsy maintsy manara-dalàna foana ka tamin'ny fotoanandro tany aloha dia ireo représentants de l'État ny solon-tena-mpanjakana any amin'ny commune satria atao isaky ny commune izy io any amin'ny district sy ny sisa any amin'ny faritra ireo no nanao an'ilay fisoratana zany fanoratana zany ao anatin'ny soram-piankohonana na ny état civil dia nanambara ny fitsarana avy milalam-panorenana tamin'ny fotoanandro ny raha tadiditsika anjara soaly vololona hoe la izy tsy maintsy amin'ny alalan'ilay antsona amin'ny teny voany jugement supplétif na raha-pitsarana zany no tsy maintsy hahafahana milaza aloha hoe ty olona ity efa tokony sitraka an'izany copie pahaterahana izany zay moa ny jugement supplétif zany de ohatrany hoe fanomezana identité ny olona anankiray zany ara-pahaterahana mialatsiny efa sarotra kely mandika azy amin'ny teny malagasy zany dia tsy maintsy didim-pitsarana zany manao an'io ny fitsarana zany no afaka manao an'izay mba tsy fanohitra amin'ny lalam-panorenana raha hoe officier d'état civil tsotra zany na hoe solon-tena-mpanjakana tsotra zany ao anatin'ny soram-piankonana manao an'izay dia fanohitra amin'ny lalam-panorenana ho ny fitsarana avy lalam-panorenana tamin'ny fotoanandrony anisan'ny recommandation zay de noho izany tsy maintsy pitsara zany manao an'io tsy maintsy raha-pitsarana zay le nazavaiko teo aloha hoe audience foraine zany ahafahana manao an'ilay jugement supplétif le jugement supplétif zany de didim-pitsarana mivoaka amin'ny teny hoe ianao ty ary io misy tombana mihitsy satria indraindray le olona any ambanivohitra tsy mahafantatra hoe teraka tamin'ny taona firy izy de misy pitsabo zany eo amin'ny raha-pitsarana eo zany misy pitsabo eo misy olon'ny fahasalamana eo zany manombatombana hoe ty olona ty mety ho teraka tamin'ny 1974 na tamin'ny 1949 na tamin'ny 53 ohatra zany tombatombana ara-médical zany io moa efa misy fomba fanaovany pahay azy an'izany fa za tsy mahay azy fa mitenanao fotsiny zany hoe de eo am'izay le hoe né vers asa fantatry anjara soaly vololo reny olo reny ohatra hoe né vers 1953 de omeny ny fitsarana am'izay zany zay le hoe jugement supplétif omeny ny fitsarana am'izay zany didim-pitsarana izy manambara an'izay de iny didim-pitsarana iny no ampiasainy aty amin'ny officier d'état civil manoratra azy zany hoe rehefa mahazo an'ilay didim-pitsarana izy zany mikasika ny hoe izy efa teraka tany aloha tany kanefa ankehitriny izy vao mahazo an'izay copie sora-pahaterahana izay vokatr'ilay nitenentsika teo hoe tsy nanana an'izany izy taloha dia misitraka an'izany amin'izay izy zany zao de le didim-pitsarana izay omeny mpitsara mpamoaka didy manana ny fahefana manao an'izany mandritra n'ilay audience foraine iny no ahafahana manoratra azy zany ao anatin'ny registre d'état civil na ny fitanana ny soram-piankohonana dia lay fitanana ny soram-piankohonana iny ireo solon-tena-mpanjakana amin'izay officier d'état civil amin'ny filazantsika azy no afaka manatanteraka azy de no ihany koa zany dia misy ny solon-tena avy amin'ny district indray mameny karapanondro zany hoe vita ao anatin'ny ray andro daholo zany zay opération ana état civil sy état civil opération ana acte de naissance sy opération ana carte d'identité nationale zay ho an'ny olona tokony misitraka an'izany telo tapitrisa zany mbola feno taona eto amintsika no efa feno taona na mihoatra an'izany kanefa mbola tsy manana na de copie azy copie naterahana azy de mbola tsy manana ihany koa karapanondrom-pirenena de ilaina zany manatanteraka an'izay ary eo raha teo ihany koa no hoe irositsika amin'ny fifidianana amin'ny taona manaraka tsy tokony privé na tsy tokony tsy mahazo tsy tokony ho voafetra zany izy ireo fa tokony misitraka an'izay zo mampifidy azy zay kanefa le tsy fananany an'le taratasina état civil na le soram-piankohonana ny tsy ahafahany misitraka an'le zo mampifidy azy de tsy misy olona zany tokony ataontsika hoe condamnéna tsy ahazo an'izany zony tokony hifidy zany dia mazava ho azy zany
raha tratra moa satria mbola maharitra moa io e fa raha tratra zany dia tafiditra ao anatiny satria miroso aminareo fonte total ihany koa ny eo anivony vao mira maleo tena mikarakara ny fifidianana na ny seni dia mazava ho azy zany tokony ho tokony zay ny logika tokony mbola misy zany 3 millions d'électeurs ihany koa tokony ho tafiditra ao anatin'ny listim-pifidianana tokony ho afaka andray anjara amin'ny fifidianana manaraka de tokony mba hisitraka n'izay zoan'izay zany izy ireo zay lay fanapa-kevitra ndray sy mifilan-kevitra minisitra teo araka ny amafisiko tsara tsy hoe sitrapon'ny fanjakana ny teanao an'io sao de lazaina indray fa misy kajikajy politika amin'ny fifidianana sy ny sisa fa mazava be recommandation tamin'ny RGPH 3 io a de irosotsika ny fanatanterahana azy amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fanampindreo mpamatsy vola vahiny ihany teny foy ary mialohan'ny tena amaranantsika ny fandaharana ya zay moa no mamarana n'izay fotoanantsika izay somary lavalava ihany ny fotoanantsika teo na de tara zany fanombohany lakotsiny ho antsika rehetra anamafisako an'izay fialantsiny efa nambara teo zay lakotsiny ihany koa satria hoe nisy sampona kely le orona tsara teo zany fa efa naveritsika everiko fa tomomba naraka ny tokony ho izy la izy tamin'ny namerenana azy mamela isotra andreo onjam-peoravavy rehetra aloha izay mampita ny fandarantsika rehefa atoandro tahaka izao eto ihany koa dia miarahaba andreo afaka fanadinana baccalauréat rehetra sy ny afaka fanadinam-panjakana moa zany fa matetika moa baka satria ohatrany hoe stady anankiray eo amin'ny fiainana zany le afaka baka anjara soaly vololona ary mankahery andreo zay tsy afaka moa zany tamin'izay tao-pianarana lasa teo izay dia mampirisika ihany koa mbola tsy hokivy amin'ny asa sy ny ezaka izay tokony atao zany amin'izay fianarana izay fa tsy hoe indray mandeha ny mantavary de andeha fitsotro be anjara soaly vololona ary de efa mampirisika sahady andreo zandry zanaka izay afa-panadinana zany mba hitozo hanohy amin'izay fianarana izay ary manafatra foana fa ny fianarana ny lova tsara indrindra dia amafisana foana izay tokony hanohizana ny fianarana izay eto ihany koa dia manamafy anjara soaly vololona ny fiarabana efa nataon'Andriamatoa filohan'ny Repoblika tamin'ny fandraisana andreo mpilalao basketintsika amin'ny ekipa pirenena latsaka ny 12 taona amin'ny basket zany na lahy na ny vavy izay noraisiny tamin'ny alarobia lasa teo teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny tenako moa piahandreo ankoay vehivavy dia mahatsiaro mirehare zany hoe mba tafita lavitra zany ireo zandritsika zanakitsika ohatran'ny zanaka mihitsy moa izy ireo satria latsaka ny 12 taona zareo fa zareo ngeza be daholo fa nya zany ohatrany hoe mampireharehady ny hoe talenta nanandreo ankizy ireo ny tsy kivy-tsiketraka manoloana ny sakana samihafa zany mila manana mentalité na manana toetsaina tsy kivy zany toetsaina miroso mandrakariva zany zay ananan'reo ankizy zandry zanaka ireo zay isorako lehibe reto ary abaiko ihany koa namafisako an'izay fiarabana sy ny fankasitrahana efa nataon'ny filohan'ny repoblika ireo ary indrindraindrindra ihany koa hoe ampirisiako sahady ny fanohanantsika malagasy akanavaka azy ireo satria ny ekipa lehilahy zany de mbola andray anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany tena sambany nisy an'izany teo amin'ny tantarantsika de tena mampirehare mahatsiaro mihitsy ny tena hoe ndry tafita mba ohatrany hoe misongadina le firenetsika dia hiarabako an'ireo ekipa pirenena lehilahy ireo sady ihany koa sy antsoky ny firaisan-kina tsika malagasy araka ny tenin'ny filohan'ny repoblika rehefa io sainam-pirenena io no mikopakopaka hoy izy rehefa nira-pirenetsika no iraina hoy izy manakoako maneran-tany dia voninahitra lehibe ho an'ny firenetsika izay fanehoantsika rehetra ny fiarahantsika mientana izay sy atao hoe ny firaisan-kinatsika izay aorianan'ireo mpilalaontsika basket ireo de takan'izay irina hoe fiarah-mientana rehefa tonga izay mondial ny basket izay ho andreo latsaky ny 12 taona ireo zay no fandarantsika anjara soaly voalohany